atolotray anao Andriamanitro ny dera mandaza, mendrika ao anao zany sady fanao raha teo. Raiso raha io ny fankasitrahanay amin'ny tombontsoa menao anay indray, afaka hiaraka mihinana ny teninao, hiaraka miaino ny teninao, zay aim-baovao ho anay mandrakariva entinay miatrika ny ady mpiainana eto an-tany. Misaotra anao zay fa ampo anay zany teninao zany, ary ny fankatoavana ny teninao dia mitondra aina sy hery ho an'ny fanahinay, aizanay mijoro amin'izay efa niantsonao anay ho zanakao sy ho vavolombelonao ety an-tany. Tahiondray ary ny teninao zay hodinina ianio, ary ianao no anazava izany aminay amin'ny alalan'ny fanahy masinao, amin'ny anaranao Jesosy tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Korintiana 2:9 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 5:10 vakintsika amin'ny anaran'ny tompo izany. Ary ampahafantarina ianareo rahalahy ny fahasoavan'Andriamanitra zay nomena tao amin'ny fiangonana any Makedonia, fa tamin'ny fahoriana be nizahan-toetra azy no nitombony ny hafaliany, ary ny hamafy ny fahantrany no nampitombo ny haren'ny hitsipony. Koa vavolombelona aho, fa araka ny zakany, eny mihoatra noho ny zakany azy, sady araka ny sitrapony ihany no nanomezany. Sady nangataka mafy taminay koa izy, mba havelanay hikambana amin'izany fanompoana ho an'ny olona masinay izany. Ary tsy araky ny nantenainay, fa ny tenany no natolony ho an'ny tompo aloha, dia vao ho anay koa noho ny sitrapon'Andriamanitra. Ka dia nangataka tamin'ny Titos zahay, mba hahatanteraka izany fahasoavan'izany ao aminareo koa, araka ny efa nanomboany azy teo aloha. Fa araka ny tombonareo amin'ny zavatra rehetra, na amin'ny finoana, na amin'ny teny, na amin'ny fahalalana, na amin'ny fahazotoana rehetra, na amin'ny fitiavanareo anay, dia aoka ho araka izany koa no itombonareo amin'izao fahasoavana izao. Tsy milaza no didy aho, fa no nizotompon'ny sasany, mba hizaha toetra ny fahamarinana ny fitiavanareo koa. Fa fantatrareo ny fahasoavan' Jesosy Kristy tompontsika, fa na dia nanan-karena azy izy, dia tonga malahelo noho ny aminareo, mba hampanan-karena anareo ny alahelony. Ary dia ambarako izay hevitro ny amin'izany, fa mahatsara anareo zany, satria tsy ny fanaovana ihany, fa ny fikasana koa aza dia efa natombokareo teo alohan'ny sasany atry ny taontsy. Ataovy tanteraka ary zany, fa tahaka ny nahazotonareo fon'ny mikasa, dia aoka ho tahaka izany koa ny hahatanterahanareo azy araka izay anananareo. Fa raha misy ny fahazotoana, dia araka izay ananany no akasitrahana, fa tsy araka izay tsy ananany. Kanefa tsy ny ahatonga fitsarana amin'ny sasany ary fahoriana aminareo no anaovako zany, fa ny mba hisy fitoviana, ka amin'izao ankehitriny izao ny haben'ny harenareo no afaka ny alahelonareo, ary ny haben'ny harenareo kosa no afaka ny alahelonareo. Mba hisy fitoviana araka ny voasoratra hoe, ny nanangona be tsy nananamby, ary ny nanangona kely tsy nanana ny tsy ampy. Ny lohateny zao atoko fahavalo izao dia ny hoe ny amin'ny famorim-bola ho an'ny kristianina malahelo tany Jody. Rahantsika rehetra mahalala manko ry havana fa tany Jerosalema tamin'ny andron'ny Paoly apôstôly dia betsaka ny fanenjehana ny kristianina, ary nijaly mihitsy ireo kristianina ireo, voatery niparitaka azy izy rehetra. Ary Saoly tamin'izy mbola tsy Paoly apôstôly dia tena nampahory ny kristianina tokoa. Ary noho izany ny kristianina tany Jerosalema, tany Jody, dia niaritra zavatra maro mihoatra ny kristianina tany amin'ny toeran-kafa. Eto sika dia misy fahamarinana vitsivitsy sy toetra tsara tokony alain-tahaka ho sintonitsika mba ho an'ny fiainantsika ankehitriny kosa. Ny anankiray izay hitantsika dia ny toetra ny kristianina tany Makedonia. Zany no ambaran'ny Paoly eto hoe ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena tao amin'ny fiangonana any Makedonia. Makedonia moa raha mijery ny saritany sika dia Tesalonika sy Filipi dia any Makedonia nisy azy. Ary io Makedonia lazaina ato amin'ny soratra masina io dia tsy hafa akory
Fa io Makedonia, Masedoine izay hitanareo fa nisy ady be tany Kosovo, ny amin'ny Serbe sy ny Makedoniana. Ary ny Makedoniana lazaina ankehitriny io de tsy hafa akory fa ny Makedoniana tamin'ny andron'ny Paoly ihany. Ka ny fiangonana tany Makedonia tamin'ny Androany dia hitan'ny Paoly hoe tena nisy fahasoavan'Andriamanitra lehibe teo aminy. Ary inona zany fahasoavan'Andriamanitra lehibe teo aminy zany? Ny fahafoizana ho an'ny asan'Andriamanitra sy ho an'ny kristianina nampahoriana. Fa ahoana ange ny voalazan'io? Toetra tsara tokony alainy tahaka. Ny andininy faharoa, tamin'ny fahoriana be no nizantoetra azy. No zantoera tamin'ny fahoriana be, nisy ady mafy natrehan'izy ireo. Asa Paoly apôstôly ny mahalala ny tany Makedonia, tany Tesalonika, ny tany Filipi, de misy zavatra niaretan'izy ireo ary tsaroditsika tsara ngamba. Fa Paoly apôstôly de niditra tany tranomaizina tao Filipi. Nitoerin'ny olona tao Filipi ary ny kristianina tao dia nanana izay zavatra niaretany mafy mihitsy izy. Ary raha mandinika any amin'ny asan'ny apôstôly sika dia mahita mihitsy fa Paoly apôstôly dia voatery niala tao Filipi izy ny fanenjena sy ny zavatra nitranga maro tao any amin'ny faritsy Makedonia iny zany. Ireo olona ireo anefa dia izao ny zavatra hita hoe niamafy ny fahantrany nampitombo ny aren'ny hitsipony. Arakarak' zany fijaliana sy fahoriana niaretany zany. Vao mainka izy nahitsy teo anatrehan'Andriamanitra ny fony. Ary raha hitantsika raha mijery ny Baiboly ianao dia mahita hoe io hoe ny hitsipony io ny azo adika hoe ny fahafoizany ho an'ny mahantra, fahafoizany ho an'ny kristianina. Hoe arakaraky ny haben'ny fahantrany nampitombo ny aren'ny fahafoizany. Tsy hoe nahantra izy ka de tsy nahafoina inona na inona fa vao mainka nahafoy izy. Ka izao voalaza eo hoe vavolombelo na ozy fa araka ny zakany, niotra noho izay zakany. Sady araka ny sitrapony ihany no nanomezany. Sady nangataka mafy taminay ko izy mba havelana ikambana amin'izany fanompoana ho an'ny olona masina izany. Satria zao ny tenany iny natolony ho an'ny tompo aloha vao ho anay ko. Zany hoe efa nanolotra ny tenany marina ho an'ny tompo izy. Ary ny fanolora-tenany ho an'ny tompo de nahatonga azy hahafoy ho an'ireo kristianina nijaly tany Jerosalema, ho an'ireo kristianina nampahoriana. Ka na de nahantra ihany ko azy izy de vao mainka nahafoy izy. Toetra tsara tokony alainy tahaka ry havana. De ny fahafoizana ho an'ny mpanompo enjehina. Zavatra anankiray izay manjaka aloha amin'izao fotoana izao de ty ny fitiavam-bola. Aorina daholo zao vola rehetrarehetra zao atao daholo zao fitadiavam-bola rehetrarehetra zao atao inona nefa mazava ve ny ampiasana azy? De tokony eritreritra isika fiangonana, ianao kristianina, inona moa no antony ny tediavanao vola? Atao inona ny vola? Hangoninao ho anao ve? De anana trano 2 ianao, 3, 4, 5, 9, 10, 530 ohatra. Engane ka anakarena ianao nefa atao inona nefa zany? Atao inona? Miariareny izy nefa tsy fantany zay ho tompony zany. Tena manjaka mihitsy ny fitiavam-bola amin'izao fotoana izao ary manjary Andriamanitry ny olona ny vola. Na eo amin'ny fiainan'ny kristianina maro aza de tsy hita fa de vola noho ny fahantrana ve? Misy enieny mahantra marina zany. Misy zany. Ary ny hitantsika eto ny Makedoniana tamin'ny tenin'ny Paoly eto arakaraky ny amafy ny fahantrany nampitombo ny aren'ny fahafoizany. Fahafoizany ho an'ireo mpanompon'Andriamanitra mahantra sy mijaly. Ry havana, te hampirisika atsika aho, raha ohatra ianao kristianina, manana andraikitra amin'ny fiangonana ianao, de eritrereto hoe atao inona moa ty vola mpiangonana miangona atao mpiangonana ity? Atao inona io? Inona nampiasana azy? Ho mpanan-karena ve? Ary rehefa manan-karena de ahoana ny fiangonana? Aiza nampiasana ho an'io? Be de be ny mahantra tsy mbola mandre akory ny filazantsara. Ahoana ny tokony ampiasantsika kristianina ny volantsika sy ny fananantsika amin'ny fiangonana na ny tenantsika azy hitoriana ny filazantsara fa be de be ny olo mahantra. Nalahelo mihitsy andray andro ry havana nandrefa misy evanjelista nefa evanjelista tsy manana na de baiboly azy. Filazantsara ny bananany fa na de ny baiboly aza tsy ananany. Reny baiboly atao aingon-W rehefa lahady reny. So de mba tokony aparitaka makany amin'ny mantra tsy manana azy any ambany vohitra reny fa tsy angonitsika ho atsika eto reny vohitra. Aoka re topoko andinitsika ny Makedoniana ve? Fony azy na de nahantra azy izy na afoto ho an'ny hafa izy. Te aprisika anao aho, na tsy anao aza ny olona. Arak'izay anananao, omeo ny asan'Andriamanitra izany.
manolora ho an'ny asan'Andriamanitra. Jereo reo olo mahantra tsy mbola manana filazantsara akory. Fifaliana ry havana ny mandre, fikambanana tsy hanonona anarana fa fikambanana zay manana targeta anankiray lehibe, izara ny soratra masina any am'izay tokony izarana azy. Anjato ny anarivony, ny filazantsara aparitany atsisy ary ataoinina. Manana zay omeny izy fa aparitany amin'ny hafa. Ary milazo aminao aho fa raha mahafoy anao de hanome anao mba azonao manome bebe kokoa Andriamanitra. Makedoniana ary de zao, arakaraky ny amafy ny fahantrany no nampitombo koa ny aren'ny fahafoizany. Toetra tsara tokony alainy tahaka, mahafoy ho fitoriana ny filazantsara, ho an'ny asan'Andriamanitra, ho an'ireo mahantra noho ny fitoriana ny filazantsara. Be debe anie, misy anie am'izao tsika am'teny zao hoe misy mpanompon'Andriamanitra any ananinany, fiangonana 5-9 ny entiny nefa na di bisikleta tsy ananany. De tsy mba azo atao ve no mihevitra hoe ahoana ny mba azahoantsika manome bisikleta ho an'iny mpanompon'Andriamanitra iny satria sahirana izy. Ry havana, tokony handinika any am'izany ny fiangonana. Ary tiaporisika atsika aho, raha ohatra ka manana andraikitra amin'ny fiangonana ianao, dinio re, inona no ampiasana ny volam-piangonana? So de lany fotsiny ao anatiny ao, nefa be debe no tokony ho tanterahina ny asa fitoriana ny filazantsara. Tokony ho toanana, misy mpanompon'Andriamanitra ny ananinany, tokony hanana evanjelista betsaky sika irahina itory ny filazantsara. Nahoana ny tsy isy zany? Ry havana, anjarantsika rehetra ny mandinika, toetra tsara tokony alainy tahaka avy amin'ny Makedonia. Arakaraky ny amafy ny fahantrany no nampitombo ny aren'ny fahafoizany. Ary tsy vitan'izany fa rehefa reniny ny zavatra nitranga tany Jerosalema, de nangataka tamin'ny pôlisy, oka re zay tompoko, oka zay mba hananantsara am'izany, oka zay mba hamorovola zahay, mba alefanay makany tony anay, mba hanoanana zany mpanompon'Andriamanitra any zany. Ny atao ary disao, fantaro hoe aiza ny toerana mbola tsy nandreny filazantsara, aiza ny toerana tokony ampina, aiza ny toerana tahaka zao. Manan-karena anie ny fiangonana renivohitra, nahoana raha isika ndao samy hanesaka atsika, handefa iraka na handefa mpitoro ny filazantsara, hanoana izany ho any am'izay mbola tsy nandre zany, mbola maro anieny tsy nandre zany, mbola misy olona tsy nandre ny filazantsara. De mety ve ry havana? Mety ve? Raha ohatra nge everitsika nge ohatra raha tany anefitra Jesosy hamoky ny olona tsy omby 5,000, nasaina nipetraka daholo ny olona rehetra, de ny mpianatra nasaina ny zara ny sakafo, ny teo akaikiny teo nahazo indroy na itelo, nefa ny ary amin'ny farany ary tsy mahazo ny andray mandeha akory azy, de rary ny ve zany? Isika eto manodidina an'Antananarivo, mandre tenin'Andriamanitra foana tsika, mandre foana tsika, nefa ny any ambanivohitra any, ny any amin'ny toerana hafa any tsy mandre akory. Na indray mandeha azy, mbola misy tsy mahalala akory ny anaran'i Jesosy anoany. Tiaporisika anao aho, na ohatra aza sanatria ka tsy ho taitra am'izany ny fiangonana, ianao zay mandre zao teny zao, mieritrereta tsara. Gamba misy fitahin'Andriamanitra anao, manana zay hanomezana ianao, manana hoenty manohan'ny asan'Andriamanitra ianao, fataro aiza ny toerana, aiza ny lalana, ahoana ny fomba, iza ny tokony toanana, fa maro be ny tokony toanana ny fitoriana ny filazantsara ry havana. Saingy zao ny any ambany vohitrany, maro aneny tsy hitan'izay atao hoe na de teanao azy izy, mba teo ary ananiny zay fa tsisy fre, mba teo ary ananiny zay fa tsy ampy ny fivelomana, mba te ary anao an'izao zay. Misy zany ry havana mahafantatra zany izahay. Tsy sanatria hoe miantso anao hoe ampio zahay, fa zao no izy, ny asan'Andriamanitra ny fataro, aiza ny tokony toriana ny filazantsara, aiza ny tokony toanana, fa arakaraky ny hafoizanao ho an'ny asan'Andriamanitra. Rehefa natolotra ho an'ny tompo ny fonao, de hanome anao bebe kokoa ny tompo mba azahoanao manohana zany asan'Andriamanitra izany. Mahatoky la efa niantso anareo. Ny anankiray koa dia ny antony tokony hanavanao an'izany, de satria modelin'izany Jesosy tompontsika. Zao mivolaza ny 9:7, fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, fa na dia nanan-karena azy izy, dia tonga amin'ny alahelo noho ny aminareo mba hampanan-karena anareo ny alahelony. Ny modelitsika am'izany dia Jesosy. Nafony ny lanitra, nafony mahampanjaka ny lanitra azy, tonga ilay nalahelo teto am'izao tontolo zao Jesosy. Tsy nanany zay ametrahany lohany izy, tsy nanany izy na de trano anankiray aza. Lay nanan-karena tany an-danitra ny nahafoy ny zavatra rehetra mba hampanan-karena anao, ahatonga anao ho vahoaka ny lanitra indray, mba ahatonga anao mpandova ny fiainana mandrakizay. Ary izay ny zavatra lehibe tokony ho jerentsika, ny fiainan'ny Kristy. Izy ny modelintsika amin'ny fahafoizana, fa ny azy tsy ny voninahiny ihany no nafoiny, tsy ny aren'ny lanitra ihany no nafoiny,
fa ny ainy mihitsy ny natolony mba hampanakarena anao mpanota, hampanakarena ahy mpanota. Ka izaho lay olombery, izaho lay tokony ho any mihely mandrakizay no natsangana ho zanak'Andriamanitra hanjaka eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Takazy fa izay raha mbola tsy tonga nofo izy. Ry havana, aoko ao amintsika zany saina tao amin'i Kristy Jesosy zany, ary zany teo mba ho fikasantsika. Zao nefa nylazay ny tenin'Andriamanitra hoeto hoe tahaky ny nazo tonareo fon'ny mikasa, dia ko tahaky zany to no anatanterahanareo zany fikasany zany. Betsaka ny olona ny be fikasana, hanao an'izao, hanao an'izao, hanao an'izao. Tsara le fikasana, fa tsy ampy zany, fa tokony ho tanterahina ny fikasana. Andriamanitra raha nikasa hamonjy izao tontolo zao, tsy fikasana tany an-danitra fotsiny ihany, tsy fanekena vaovao fotsiny ihany, fa fanekena no tanterahina ny fikasana tsara ao anatinao. Aza atao fikasana fotsiny tanteraho dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Arak'izay ananana no ankasitrahana nefa. Andriamanitra tsy mitaky aminao hoe manao vatrosy ianao hanaovana ny asako. Tsy manao zany Andriamanitra. Zay anananao no ilaiko milaza amintsika rehetra ary havana. Fa raha isika kristianina samy mahafoy, samy mahafoy. Alao saretsaina fotsiny inge, ohatrinona ny taxe etsy seroa 10% ny taxe takiny etsy seroa. Raha isika menaka fotsiny ihany samy mahafoy 10% am'izay ananantsika, am'izay vola miditra eo amintsika hanaovana ny asan'Andriamanitra. Sika kristianina reto ny samy mahafoy zany. Milaza aminareo aho fa Madagasikara ho an'ny Kristy ary Kristy ho an'ny Madagasikara. Manoro-hevitra anao zay minieny zao tenin'Andriamanitra zao. Manoro-hevitra anao aho. Na tsy anao aza ny olona, andramo de ho hitanao. Manokana vola manokana ho an'ny tompo ianao. Me tompo ity vola ity, amin'ny fananako de omeko anao, atolotro anao zany, hanaovana ny asanao, hitoriana ny filazantsara, hanampiana ny mpanomponao zay mandeha mitory ny filazantsara tsisy ary. Ry havana, ho ilaza aminao marimarina fa sady ampitombo ny arenao zany no ampifaly ny tompo, satria mahafoy eo amin'ny asan'Andriamanitra ianao. Zao nefa ntsarovy, tsy hoe satria te anakarena indray ianao ka de zany manko ny sasany hoe manomezana zao de anakarena be ianao, zany hoe ny anakarena ny targetra ao anatinao ao. Tsy zany mihitsy ny an'ny Makedoniana, tsy hoe te anakarena izy na tonga azy hanome tsia tompo, tsy zany, fa fitiavany ny asan'Andriamanitra, fitiavany ny asan'Andriamanitra. Ary rehefa mahafoa ny asan'Andriamanitra izy, dia Andriamanitra no anoana azy amin'ny lafiny rehetra. Andriamanitra no anome azy mba azahoany manome bebe kokoa. Enganeka ianao no ny fitiavanao ny asan'Andriamanitra, no ahafoizanao ny filazantsara ny sasany, ny filazantsara ny prosperité fotsiny. De ho izy hoe makanesa ty de manomeza dia anakarena be anao. Tsy fitiavana hanakarena no anomezana ho an'Andriamanitra tompoko, fa raha izany fitiavakarena ihany zany. Fitiavakarena ihany zany, tsy zany no anomezantsika ho an'Andriamanitra, fa ny fitiavantsika ny asan'Andriamanitra, ny fitiavantsika ny hitoriana ny filazantsara, ny fitiavantsika ny andraisan'ny olona ny famonjena, ny fitiavantsika ny hanampy ny mahantra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Satria misy tokoa ny olona enjena sy ampahoriana, misy ny olona tsy hita ny tsony zay atao, ary misy ny olona te hanao zavatra fa tsy afaka izy satria tsy ampy ny ao ampelantanany. Manontany teny angamby anao ka tsy hitako neza tokony atao tsy hitako hoe aiza ary aiza. Ry havana, raha mangataka amin'ny tompo anao de atorony anao zany, hatorony tompo anao zany. Fa marobe manerana ty Madagasikara ety, marobe ny asan'Andriamanitra, marobe ny mpanompon'Andriamanitra. Araky ny lazaiko anareo hoe marobe ny vola ilaina azahoana mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy afa-metsika ny mahantra, tsy afa-metsika ny olona zay nifohany ny tenin'Andriamanitra nefa tsy afa-makaizy izy. Ninona ny antony? Tsy fahampiny eo ampelantanany. Mahantra ny toerana misy azy, mahantra ny fokotany misy azy, mahantra koa izy amin'ny fivelomana. De hoe ngambana hoe konahoana rizo ny taon'Andriamanitra hoe mahantra. Zany ine nahatonga ny Paoly ilaza hoe aoka ny harenareo afaka alahelo ny sasany. Ny 7:10, tsy ahatonga fitsarana amin'ny sasany ary fahoriana aminareo nanaovako zany, fa ny mba hisy fitoviana ka am'izao ankehitriny zao ny aben'ny arenareo no afaka ny alahelo ny sasany kosa. Izany eneny izy ifanampy isika. Marobe ny asan'Andriamanitra ry havana, marobe ny kristianina ny foha izay tena vonona ny anao ny asan'Andriamanitra. Saingy zao, na te handeha azaho pastero, na te handeha azaho, tsy afaka makay zaho satria fantatry fa na tsy ny tompo hanao an'izao
fantatra fa natsony tompo anao an'itya, fantatra fa za fa natokana ho tahaka an'izao a, ary te handeha aho saingy zao tsy afa-makay zaho satria tsy maintsy mbola manao an'izao a mba hiveloma mivady aman-janako, tsy maintsy mbola manao an'izao tsy hitako anizy atao hoe te handeha etsetreetsetra. Ry havana, aoka hafo isika ho an'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny zay vonona ny andeha hitoro ny filazantsara ary mila fanohanana. Raha manao zany ianao de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Aza angonina fotsiny ho amin'ny raha anatiny ny vola. Aza angonina fotsiny ho any am-posinao na ho any amin'ny banky, fa izao anomezo ho an'ny asan'Andriamanitra zany de ho hitanao fa sady faly ny fonao tahaka neny Makedonianina. Ny faly izy nanome ary de faly izy satria mitondra fahafahana ho an'ny hafa izany fanomezana zany. Engany havana, ianao koa manomboka hatramin'izao de isokatra ny sainao ho fantatrao ny tenin'ny tompo hoe aza miariarena ho nareo aty an-tany zay misy kalalao sy arafesina manimba, fa miariarena ho nareo any an-danitra, miariarena ho nareo any an-danitra. Ty amperitreritra antsika fotsiny ihany aho ry havana, mba eritrereto nge tsy mampaninona kristianina sasany ny mividy zavatra hosotroina 25,000 ny tavoangy anankiray ao anatin'ny ora vitsy de tapitra zany. Nefa raha tavoangy anankiroa monjo zany de mba mahazo baiboly ho an'ire evanjelistra tsy manana baiboly ry. Eritreretontsika nge zany iry mpanompon'Andriamanitra ry toerana be de be no hitorin'ny filazantsara. Mandeha tongotra 3 andro izy vao tonga amin'ny toerana sasany na 3 andro. Raha tokony mba ho vitany amin'ny bisikleta adiny 3 zany. Tokony handinikany amin'izany isika. Ary ianao zay mihaino azao, angamba ianao mangetaheta mandre zao hoe haizaro no ampiko hoe iza no ampiko hoe misy ve olona tokony ampiny. Tena misy tompoko, tena misy. Manontaniany tompo, aiza no tokony ampina. Fa milaza aminao aho fa arakaraky ny anohananao ny asa fitoriana ny filazantsara, afantaranao zany fanohanana ny asa fitoriana ny filazantsara zany, dia hatsapy ianao hoe tsy anango karenao ahy aho tompo, iariarenao any an-danitra aho e, satria na tsy afaka mandeha azy ianao. Ny bisikleta omenao ry mpanompon'Andriamanitra ry, ny vary ray viliana rovili omenao ry mpanompon'Andriamanitra ry, de harenao anao satria iny mpanompon'Andriamanitra iny tsy afaka mandeha iny, tsy nahavita ny asa tokony vitany anatin'ny 2 andro, 3 andro na 4 andro vao vitany raha tsy nanana tongotra nomenao azy izy. Ry havana, enganeka ho tonga saina isika hankatahaka ny kristianina Makedonia, ka na de mahantra aza hanome ihany ho an'ny asan'Andriamanitra. Mainka moa fa raha mba manakomena ianao toandro ny asa fitoriana ny filazantsara, averiko indray ny asa fitoriana ny filazantsara, fanohananareo mpanompon'Andriamanitra te hiasa nefa tsy afaka noho ny tsy fahampiana, de ho hitanao ny fifaliana. Satria na de tsy mandeha azy ianao, ny vola nomen'Andriamanitra anao de fa solotenanao, satria iny olona zay rahanao hitory ny filazantsara iny miaraka mandova ny fiainana aminao zay olombonjena tamin'ny alalany. Enganie, hisokatra ny masom-panahy ianao manomboka hatramin'izao, ka ho tahaky ny kristianina tany Makedonia ianao, hanolotra na de mahantra azara eo, fantatro fa misy olona mahantra noho izao anohany, mba tiako hanakarena amin'ny fanomponanao izy. Enganie, ka ho arakaraky ny haben'ny fahantranao aza no hahafoizanao ho fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra, de ho voninahitry ny tompo ianao sy ny fanananao rehetra. Ary raha manome voninahitra n'Andriamanitra amin'ny fanananao ianao, de ho izy hoe ho feno mitafitafy ny fitoeram-barinao, ho tanteraka aminao ane zany ho voninahitry ny ray vavaka isika. Sotranao zay tompo no ny teny menao anay androany indray, aive azonay alainy tahaka tsotro zao zany toetra tsara nanana Makedonianina zany zay tao aminao Jesosy tompo, fa tonga nahantra ianao noho ny fitiavana anay. Ary ny ampita tao Makedonianina zany ka araky ny haben'ny fiantrany ny vamaika ny haben'ny fahafoizany. Andriamanitra ho mangataka aminao ho an' zay rehetra mandre zao teninao zao tokoa ny fahafoizanao, ny asanao tompo, hikatsahana ny fanjakanao sy ny fahamarinanao, hiarinarena ho any an-danitra ho voninahitra sy anaranao. Misaotra no ny fampianarana no menao anay androany indray, ho voninahitra sao anie ny fiainanay mpamonjy eo, amin'ny anaranao Jesosy tompo no anaovanay izany vavaka izany.